Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ilay mpanjaka antsoina hoe Guillaume dia nanome baiko ny miaramilany mba handoro ny sambony noho ny tonga teo amin'ny tany nalehany raha nafika ny Angletera. Izany mantsy ny nataony dia mba tsy hahafahan'ny miaramila hiverin-dalana intsony, na inona vokatry ny ady, na inona miantra, na inona midona. Torako izany koa no niseho raha nafika ny Meksika reto andian'olona taona maro lasay. Na dia miaramila nafika tanin'olona azy reto voatantary reto, dia misy ohatra tsara azo ilay tahaka ny fanapahan-kevitra izy ireo. Moa ve tsy mba manana sambo hodorana ihany koa isika? Mety ho fahazaran-dratsy izany, mety ho fiainana lavitra n'Andriamanitra. Davida anie ka nahita ny alehiben'ny fandikan'ny lalàny, hitany ny aloton'ny fanahiny ka dia nankahala ny fahotana izy. Tsotra sady vokatra ny fony tokoa ny fibebahana izay nataony. Eny ry mpiaino ajaina, miady isika eto amin'ity tany ity, maniry ny ho tonga any amin'izany lanitra vaovao izany. Doro ny sambontsika satria ny fanjakan'ny lanitra dia rombahana, arak'izay voalaza ao Matteo 1:12 manao hoe: ary hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia rombahana, ary ny mpandrobaka maka azy ankeriny. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, rasoa mampofazamalaina fatomotrany andro izao. Fahaiza miaina, mampirindra ny fiarahamonina. Amin'ny kafaliana sy ankaravona mandrakariva no iarabananao mpanaraka izao fandarana izao. Eny na dia vo izao ra ianao manaraka izany fandarana izany a, dia atolotra anao ny arabo mba ampirarin-tsoa. Ny namana Lantoary Misa Joely ny tenako izany no mitafa aminao a, ary namana Samy Makosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity tia dia iresaka ny atao hoe fitadiavana, ny mahay anao sy ny maizy anao isika ao anatin'izao fandarana izao. Misy mantsy ny olona mamaritra ny maizy azy amin'ny alalan'ny fiseho ivelany, dia tsinona izany fa ao ny arena, ao ny bika manendrika, ny fahaizana, ny hery ananana na ny force izany, ary ihany koa misy mamaritra ny hoe ny fahamasinan'ny tenany. Tsy vitsy koa anefa ny olona no mamaritra olona amin'ny alalan'ireo famaritana ireo izay iveriny fa hoe mety, ka mahatonga ny olona sasany anaonao foana sy anao ny tsy fanao, izay miteraka olana eo anivon'ny fiarahamonina indraindray. Satria ny olona izay manana ireo toetra na famaritan'ireo araka ny fiverany, dia izy no olona ambony tokony atonina sy ifandraisana, ary koa tokony ahazo izay ilainy sy diadiaviny eny anivon'ny fiarahamonina rehetra eny, izay mitarika izany olona izany ao anatin'ny fanambony tena, izany hoe lasa manambony tena tanteraka ny olona izay tratrany izany manana ny fahamaritana sy ny fiheveran'ny tenany izany. Noho izany
ny olona izay tratran'izany dia latsaka ao anatin'ny avinavinam-po ka mahatonga azy anao zinona ny manodidina azy amin'ny alalan'izany toe-javatra izany. Ny olona izay manana fijery sy toetra tahaka izany anefa dia azo lazaina fa olona sarotra ifandraisana ka indraindray andosiran'ny manodidina sy ny fiarahamonina mihitsy satria sarotra be ny mifandray amin'ny olona manambony tena izany. Ao koa nefany ireo olona izay tsy mba manana ireo lazaina hoe famaritan'ireo, tsy mba manan-karena, tsy manana bika manendrika na hery na ilay fahaizana sy ilay lazaina hoe fahamasina ny tena. Ny olona tahaka izany indray dia mihevitra ny tenany ho ambany sy tsinitsinina ka miatakataka amin'ny fiarahamonina ary amin'ny ankapobeny dia lazainy hoe manambany teny ireny olo ireny ary izy mihitsy no mitsoka amin'ny fiarahamonina ary ny fiarahamonina koa tsy manatona azy arak'izany. Ny olona toy izany dia sarotra be ozy no ifandraisan'ny fiarahamonina aminy. Tena sarotra na ilay manambony tena na ilay manambany tena, sarotra dia sarotra tokoa ka ny olona izay vonina ifanampy sy fanometanana anome torohevitra azy ireo indray no laviny sy atosiny voatanana. Dia samy ratsy zany na ny olona manambony tena na ny olona manambany tena. Fa raha ny tena marina ny maizy ny tena ny olona anankiray dia tokony ho fariritana amin'izay azo lazaina hoe zava-miafina sy arena ao anaty, tsy tokony ho fariritana amin'izay fiseho velana ka hieveran'ny olona anao fa ianao ihany amin'ny alalan'ny arena ao anatinao no mamaritra ianao anao. Aoka ianao tsy eritreritra n'izany hoe ny fanananao arena sy ny bika manendrika sy ny karazany no ilava ny fiarahamonina anao fa aoka eritreritra fa ny maha ianao anao ao anatinao ao no tena zava-dehibe. Koa aoka raha ianao ahatsapa fa ny tenanao dia manana ny fahaiza-manao tsy lany laniana ary tsy lany amamiana. Ary aoka koa ianao ahatsapa fa ny iavahanao amin'ny hafa dia tsy ny fiseho velany tsekory fa izay ataonao ary izay ataonao zany dia tsy misy mitovy aminao. Raha misy zavatra ataonao zany dia tsy misy mitovy aminao satria ianao dia ianao rery ihany manana an'izay. Ary de tsara raha tsapanao koa fa ianao dia olona tokana matany hatrany am-piandohana ary tokana koa ianao eo amin'ny lafiny rehetra ka mendrika no diavina, mendrika no ajaina ary mendrika ny hoenona. Tsara koa ny lazana fa tsy misy olona mitovy aminao na anatiny zany na atiny na ivelany, na ny fihetsepo na ny hafaliana na ny asam-barana na ny atezerana dia tsy misy olona mitovy aminao zany eo amin'ny lafiny ireo. Ko raha tianao ary ny hirindran'ny fiarahamonina eo aminao sy ny manodidina anao dia aoka tsy ireo famaritana amin'ny alalan'ny fiseho velany no arangaranganao fa ny toetra mahaizy anao ao anaty ao izay manan-danja, sarobidy, tokana, miavaka ka ahafahanao milaza fa manana anjara toerana eo amin'izao tontolo izao ianao. Ary olona mendrika ny ifandraisana sy hotiavina sy tia olona izay manana rena ao anatinao ka omen'ny olona mary mpitsombinana tsy
ny ataonao akory fa ny maha ianao anao koa irina indrindra ny andraisan'ny tsirairay avy fanapaha-kevitra mba tsy ho amin'ny fiseho ivelany no entina mamaritra sy mitaky zavatra amin'ny fiarahamonina fa amin'ilay fananana arena ao anaty dia maizy ianao amin'izay fotoana izay dia irindra ho azy ny fiarahamonina fa ianao ahazo fitiavana sy fifandraisana amin'olona ary ianao koa afaka manome izany fitiavana sy fifandraisana amin'ny mpiarabelona izany. Faiza miaina mampilamin-tsaina dia izay no azona tolotra tamin'ity androany itya ametrahana ny mandra-peona ho amin'ny manaraka indray. AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena tonga manolotra ny araba ho anao indray amin'ny alalany ty onja-peo ity izay fomba nomen'ny tompo araka ny fikasany sy ny fandarany mahagaga mba azahoantsika mifandray toy izao anio izao. Ny namanao Stefan Razafiana no manoloana ny micro ary ampifaliana no izarana ny tenin'ny tompo aminao indray androany. Mila fifantohana nefa izany fianoana ny tenin'Andriamanitra sy firazarana azy izany. Ary masina raha teo ny tenin'Andriamanitra koa dia manasanao aloha mba hiaraka iombona amin'izao vavaka foy izao zay ho tononona manaraka eto angatantsika ny fanatrehan'ny tompo. Iary hivavaka isikary. Ray tsara sy masina indrindra any an-danitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao dia manondrika ny loham-panetretena eo anatrenao indray raha izara sy iainy ny teninao ankehitriny noho ny famasinanao sy ny famasinan'ny teninao rahateo dia mangataka indrindra mba hamelanao ny elokay ao amin'i Jesosy Kristy. Diovy izay Jesosy io ary tafio ny fahamarinanao dia tehirizo ao aminao indrindra raha hiain'ny feon'ny ray sy ny feon'ny fanahy dia mba hampaladio ny sofinay ary hampangino ny feo hafa rehetra ao anatinay ao dia aoka ny feonao rery ry rainay izay any an-danitra no horenay ary ny teninao izay horenesinay dia hanan-kery eo amin'ny fiainana eny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny voambolana hoe kisendrasendra sy ny hoe tongatonga ho azy fotsiny dia tsy ho hita mihitsy ao anatin'ny diksionera ny kristianina. Tsy misy tokoa mantsy ny kisendrasendra sy ny zavatra tongatonga ho azy fotsiny eo ho an'ny olona mino an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy izay nirahiny. Ao amin'ny boky nosoratany Daniel mpaminany toko 2 Daniel toko 2 andininy 220 ny tapany voalohany ihany. Daniel toko 2 andininy 220 tapany voalohany ihany dia voalaza fa Andriamanitra no tompon'ny fotoana sy ny tantara. Tika teny ombonany no amakiko azy. Andriamanitra no tompon'ny fotoana sy ny tantara. Ary ao amin'ny toko 5 amin'ny bokin'ny Daniel io ihany andininy 17 ny tapany 2 kosa Daniel toko 5 andininy 17 tapany 2 dia miditra amin'ny antsipiriny kokoa Andriamanitra amin'ny teny nampitondrainy any Daniel mpaminany ihany manao hoe Andriamanitra no mitana ny aina sy tompon'ny alea rehetra. Raha mijery ny amin'ny nahaterahan Jesosy sy ny tantaram-piainany koa isika dia mahita fa tonga tamin'ny fotoana voalahatra Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Fa tsy nisy tongatonga ho azy sy kisendrasendra izany na dia kely aza. Ohatra ao amin'ny Galatiana toko 4 andininy 4 bokin'ny Galatiana toko 4 andininy 4
dia lazay ny soratra masina fa rehefa tonga ny fotoana dia nirahin'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy. 24 taona lasa no nahatanterahany izany. Ao amin'ny Jaona 7:17 Jaona 7:17 dia voalaza koa fa fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana ialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny rainy. Ary ohatra ray hafa ao amin'ny Jaona ihany 7:1 Jaona 7:1 izay nilazany Jesosy tamin'ny rainy manao hoe raio tonga ny fotoana. Be deaibe ny ohatra azotsika raisina ny amin'ny fiainan'i Jesosy hoe nandeha tamin'ny fotoana ny daholo ny zavatra rehetra ary tsisy kisendrasena. Raio tonga ny fotoana. Tompony fotoana sy ny tantara raha teo Andriamanitra. Koa dia tonga tamin'ny fotoana voatendry ny mialoha avokoa ny zavatra rehetra teo amin'ny fiainany Jesosy Andriamanitra raha teo. Mario fa tsy nilay hevitra nanangataka ny fanampin'ny olombelona izy, vao nanatanteraka izay nokasainy atry ny fony fahagola raha teo. Tonga ny fotoana voatendriny tokony hahaterahan Jesosy olombelona dia nilaza tamin'i Maria izy fa izy no nofidiny hitondra vohoka ny zanak'Andriamanitra. Na dia mbola tsy nahalala lahy aza i Maria. Ny any nataon'i Maria dia ny nanaiky fotsiny manao hoe intiny ankizyvavin'ny tompo. Aoka ny ho tonga amiko araka ny teninao. Tsy misy adivarotra ny amin'izay fomba azahoana manatanteraka izany, na dia kely akory aza nataon'i Maria, afa-tsy nanaiky fotsiny ihany. Ho an'izay rehetra mino an Jesosy koa dia tsy mandehandeha ho azy ny zavatra rehetra, fa tonga amin'ny fotoany avokoa, satria Andriamanitra ilay tompony ny fotoana sy mandahatra ny zavatra rehetra no tompony ny fiainany. Manomboka hatrany am-boka izany ka hatramin'ny farany arak'izay voasoratra raha teo ao amin'ny bokin'i Isaia mpaminany. Isaia 4:7, andiny fa 4:20 ny tapany voalohany ihany. Isaia 4:7, andiny 4:20 ny tapany voalohany ihany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: izao no lazain'i Jehova izay nanavitra anao sady namorona anao hatrany am-boka. Izany Jehova izay manao ny zavatra rehetra. Ary ny zavatra rehetra nataon'i Jehova dia samy misy antony avokoa. Ny oabolana, bokon'ny oabolana 5:12 oabolana 5:12 tapany voalohany ihany. Anisan'izany no milaza amintsika teo hoe ny zavatra rehetra nataon'i Jehova dia misy antony avokoa. Anisan'izany zavatra nataon'i Jehova misy antony sy dikany izany ny namoronany ianao sy ny fisianao amin'izao vanim-potoana izao indrindra, fa tsy tamin'ny vanim-potoana hafa, ohatra hoe tamin'ny andro nahaveloman'i Jesosy, na tamin'ny andro ny fanjanahantany, na koa hoe nateraka tany amin'ny firenena Amerikana, fa ho amin'ny firenena izay misy ianao ankehitriny ary amin'izao vanim-potoana izao indrindra misy dikany man'Andriamanitra izany. Raha dika amin'ny fomba fiteny hafa dia izao lazaina toy izao izany: tsy noforonon'Andriamanitra isy tamin'ny taonjato hafa ianao, ary noforono ny olom-pirenena amin'ny firenena iray voafaritra misy anao, satria misy antony ho azy izany. Raha nilaza ny antony nahaterahan Jesosy sy ny antony nahatongavany tamin'izao tontolo izao dia hoy izy ao amin'ny filazantsarany Jaona, Jaona 5:17, andiny 7:30 ny tapany faharoa ihany. Jaona 5:17, andiny 7:30 ny tapany faharoa ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy: izao no nahaterahako ary izao no niaviako amin'izao tontolo izao, dia ny anambara ny marina. Ny marina dia tsy iza fa ilay Andriamanitra marina sady mpamonjy. Voalaza ny Isaia mpaminany ao amin'ny bokin'ny 5:20. Akoatry ny fanambarana an'Andriamanitra marina, dia izao koa no lazain'i Jesosy ao amin'ny Hebreo 10:7, Hebreo 10:7 amin'ny anaran'i Jesosy: inty aho tonga hanao ny sitraponao Andriamanitra. Tahaka an'i Jesosy sy Maria ihany koa,
ny any anjarako sy anjaranao mba hatanteraka ny fikasan'Andriamanitra tamin'ny namorona ny ahy sy anao dia ny manolo tena manao hoe Tompo, inty aho hanao ny sitraponao. Na inty ny zanakao Andriamanitra aoka ho tonga amiko araka ny fikasanao tamin'ny namoronanao ahy rahateo. Amin'ny andavanandrom-piainantsika anefa dia matetika ny misy toe-javatra tsy ahafantarantsika misongadina sy mazava izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika na dia te hanao izany azy isika. Kanefa aoka tsy ho izany no ho sakana tsy hanaovanao ny sitrapony. Ny anjaranao dia ny mino fa momba anao izy araka ny teny nampanantenainy rahateo. Raha ny antso any Abrahama ho any amin'ny tany nolazainy fa homeny azy ho lovany Andriamanitra, dia lazainy ny Baiboly ao amin'ny Hebreo 12:20, andiny 9 ny tapany 2, Hebreo 12:20 ny tapany 2, fa dia niainga i Abrahama nefa tsy fantany izay alehany. Saingy nino izy fa Andriamanitra no niantso azy dia nanaiky ny amaly ny antsony izy, ary dia fantatsika ny toy ny tantarany Abrahama sy izay rehetra nataon'Andriamanitra taminy. Hoy ny apôstôly Paolo raha nanafatra any Timoty zanany ara-panahy izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny Timoty 2:2 andiny 10, Timoty 2:2 andiny 10 manao hoe mazotoa manolotra ny tenanao ho an'Andriamanitra. Ary ho antsika koa ao amin'ny Romanina 12 andiny 1-2, Romanina 12 andiny 1-2 dia hoy izy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy mangataka aminareo ary rahalahy, mangataka aminareo ary ranabavy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotra reo ny tenanareo ho fanatitra velona. Ary amin'ny andininy 2 dika teny 10 no amakiko azy, ary aza miray lasitra amin'izao tontolo izao fa meteza hovan'Andriamanitra ka hiavao saina tanteraka mba haizanareo mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hoy ny teny fampanantenana sy toko men'Andriamanitra anao ao amin'ny Salamo 2:7, Salamo 2:7 andiny 9 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy hatrany, hanome sainanao aho sy hampianatra anao izay lalaka lehanao, hitsinjo anao ny masoko ka hanolo-tsainanao aho. Aza misalasala ahy fa misy antony matoa Andriamanitra namorona anao, na inona mety ho filazan'ny olona momba anao, ary na manahoana na manao ahoana fahadisoana mety ho nataonao tamin'ny fiainana lasa. Manana fikasana manokana ho anao Andriamanitra araka izay voalaza ao amin'ny Isaia 7:7, andiny 7, andiny 1:20 aloha sy ny 7. Isaia 7:7 andiny 1:20 sy 7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, izao olona noforonika ho ahy izao no anambara ny fiderana, no ariko voninahitro dia izay noforoniko sy nataoko. Noforoniny ho voninahitr'Andriamanitra sy anambara ny fiderana azy ianao hatramin'izay ka ho mandrakizay. Koa raiso ho anao isanandro koa ity vavaka nataony ny mpanao salamo ity ao amin'ny Salamo 5:7, Salamo 5:7 manao hoe ampianaro ny lalanao ao Jehova o, ampianaro ny sitrakao aho. Ary Jehova hitari-dalana anao mandrakariva araka ny lazainy Isaia mpaminany 5:12. Jehova hitari-dalana anao mandrakariva. Farany miray feo amin'ny apôstôly Paoly aho amin'ity vavaka nataony ao amin'ny Kolosianina 1:7 tapany 2 ity sy ny 10. Kolosianina 1:7 tapany 2 sy ny 10 ity manao hoe ny anaran'i Jesosy, mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapon'Andriamanitra ne izaho sy ianao amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba hanaovantsika ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra. Aoka hino tahaka ny Abrahama ianao, eny fa na dia toa tsy mazava sy tsy fantatrao aza izay lalana hitondrany ianao matoki, fa ho tsapanao ny fanatrehiny tsy tapaka eo amin'ny fiainanao, ary ho hitanao ny fahatanterahany amin'ny fomba mahagaga ny fikasany
tamin'ny namoronany ianao ho voninahitry ny anarany sy ho fiderana azy. dia izay koa no entiko manao ny mandram-piona anao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re. Fandaharana vokarin'ny radio feo ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady. Iarahanao amin'ny Ramatora Zoelosoa ny Irina Honore, teknisianina pikaroka momba amin'ny fambolena ara-boajanahary. Faly tafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao indray. Tsy misy mafy tsy laitra ny zoto. Tantara nosoratan'ny Vanjaniaina, andrenisanao ny mpanoratra Sam ary Nartina. Aza adinonao ane raha George zany manatitra an'ireo gonindry mamoreo rehefa makany ambany andrefana ianao e. Aza fandriboribo riry bazy fa ndana atiro a. Andre? Lalanao ihany ane iny rehefa ho any an-tsaha ianao ko atero ahoana? Bazy a. Fa tsy hitanao sy tsy tsapanao mihitsy ve zao fiasan'ny saiko zao e. Efa hisasaka ny volo fotsy. Fa nga ianao rery ny miasa sainy. Fa mba samy manao ny asa tokony ataony daholo. Ary inona koa ny zato mba isan'ny saindra George. Nefa isan'andro tsy mivoaka loha mihitsy natataka treny amin'ny manasa-pe azany pataloha entiny eny an-tsena. Manala baraka mihitsy. Zao mihitsy mipirofo fa miasa ny saiko e. Inony? Sady iza moa ny tokony anjaitra n'izany e. Za foana zany. Ary mbola tsy hitan'ny masonao ve raha bazy ny fahavoazan'ireo volontsika ny atsara io a. Raha izao no mitohy dia ho velomiko amin'inona nareo nefa io ny fotom-pivelomantsika. Fa hony. Ka mba atao ihany ny fikarakarana. Mba asiana fanafodidina amin'ny biby kely sy ny aretina ihany indraindray. Fa de tsy afabela mihitsy e.
ny vokatra mihena ny aretina mamely. Ka so dia tsy narahanao tsara kosa reny torohevitra nomendralody reny. Ka tsy heninao tsara ve nefa nazavaiko teo e? Ka raha izany izy tsy alova hoe miverina manontany azy mihitsy aloha e. Misy antony eo matoa io ny manaotra izao ny fambolena. Jereo anie ny vokatra ry zareo hoe mampitsiriritra mihitsy ny atsarany sy ny abetsany. Zay tokoa angano dia atao fa aloalika ny ranombariko. Fa ahoana tokoa reto volo simba amin'ny bibikely sy ny aretany reto raha zoa. Ka reo mihitsy angera lodo ny tiako resahana amin'ngiahy. Ka so dia tsy arahanga kosa reo lalàna fototra amin'ny fety fambolena voajanahary ty. Zava-baovao inona indray zany raha lody a? Torohevitra ara-pambolena omen'ny teknisianina ao amin'ny radio AWR. Lena saiko noenonareo iny raha zorza. Nga mbola tsy reny toromarika ny mengareny aza mbola tsy araka daholoko ho ampiana zany ray. Raha zorza, torohevitra azoko avy ao anie reny nozaraiko tamin'ngary iny. Satria nahitako tombotsoa mihitsy. Fa raha ny fahitako zao zavatra zao dia misy zavatra tsy ampy na tsy mety. Matoa mbola mamelo ohatr'izao ny bibikely sy ny aretina. Kefa mba narahako ihany aneringaty izy azoko atao e. Mikarakara sy miasa ny tany ray volana melohan'ny ambolena. Dia mifidy masomboly ihany koa rehefa amboly. Ka tsy zay? Tsara zany. Dia inona koa nataony ngahako ohatran'izay? Mihevo sy miasa ny voly. Jereo fa mba madio tsara kosa ny fotoboly rehetra e. Tena mety mihitsy zao. Satria rehefa tsisy ahidratsy manodidina ny fototry ny voly dia tsisy ravina ahafahany reny be mpangaraka manatody. Ny manodidina ny tany fambolena koa mila diovina tsara. Hitanga amin'izany fa arako tsara ny fepetra. Nefa dia mbola jereo zao ny vokany. Akoatr'izay dia inona koa no ataony ngary? Dia manondraka ko. Fa mbola misy inona indray raha lody a? Zao no izy raha zorza. Mahazava amiko ny antony mahatonga amin'ny fahavoazan'ny volonareo toy izao raha izany no izy. Fa ahoana raha lody? Raha tiany ihany ahita fahombiazana, tsy mila fanafody simika na zezika simika nefa mahazo vokatra tsara sy mahasalama. Tena zay mihitsy raha lody a. Sady mandany volana eo ano oatra manimba tany reny simika reny e. Marina mihitsy zany. Ka raha tiany ngao ny ahita vokatra tsara, tsy ilan'ny bibikely na tratry ny aretina, dia tsy maintsy arahana amin'ny atsipiriany. Ajaina tsara reo lalàna fototra amin'ny feny fomba fambolena voajanahary reo. Ka tsy nanaraka tsara n'izany aho zany matoa. Zay dia zay tokoa. Voavalana ihany fanontaniana. Ary zay no antony lazako sy nampirisihako an'ingahy hanaraka tsara amin'ny fandaharana sy ny torohevitra omen'ny radio AWR mikasika amin'ny fambolena fa tena mahasoa io. Tena zany ve? Ekena fa mety hanavao sy hanahirana ary mafimafy ny fanatanteranareo fepetrareo. Kanefa ny farany jereny. Tsy misy mafy tsy laitra ny zoto raha lody fa iaino ny fandaharana ao amin'ny AWR. Anaraka an'ireo torohevitra momba n'ity famboleny ity. Mihitsy. Vonona fa apio raha lody a. Andohalika ny eo an'ny rambary e. Aza matahotra nga fa mifanoha ansika. Tsisy mahavita teny zany. Fa sambatra ze mifanampy. Misaotra rangaty a. Alealeo aloha oto fa andeha nomakomana ny fiainoko radio io.
ka hay moa mila fiomanana ny fiainona azy io. Eno a sady nde ho diovoko kely mihitsy aloha fa oatra ny rakotra taikadradraka nyeringaty le radio efa mikasokasoka tsy fandrenesana tsony no feo an'le radio sady nda hividy pilina mihitsy io hitsinjovako ny vody andro miariky. Le rietsy tena vomafo marany raha George fa hatramin'ny radio avo no tafihan'ny bibikely sy ny aretina. Oka ringaty marina. Mila manaraka amin'ny fepetra ny fanadiovana ihany koa zany ny radio andra George raha izany koa. Oka raha lodya aza mite mafamamenatr'olona ho teneniko mafy mihitsy raha baziny amin'izany ka. Ay tena mana-talenta kosa bazy fa mahay mikirakira ny lafin'ny teknika amin'ny fampandehanana ny radio. Inona zako ay arak'izay feokira famantarana izay dia hiaraka amin'ny Ramatoa Joely Sonirina Honore isika ary dia faly isika miaraka aminy. Miarahaba tompoko. Miarahaba Fanja, miarahaba ny mpiaino rehetra manerana ny voan-tany. Mahakasika n'inona indray ary ny dinidinika ho zarainao amin'ny mpiaino anio? Mikasika ny lalàna fototra mifehy ny fomba fambolena voajanahary no lazaiko amin'ity androany ity. Misy antony manokana ve nahatonga anao hanao izay loha hevitra izay? Tena misy satria ny antony voalohany indrindra tsika zao efa miaina amin'ny vanim-potoana farany nozy ny tenin'Andriamanitra dia efa tsy fantatra tsony ny fandehan'ny fitaopam-bolena mifamadibadika be, efa tsy ara-dalàna ohatra ny teo aloha tsony. Kanefa ntsika raha te ahazo fambolena tsy mila fanafody mika eo amin'ny tambolontsika dia tsy maintsy manaraka izay lalàna fototra mifehy fambolena voajanahary io. Ao anatin'izany ny fifantombiasam-boly eo amin'ny tany iray. Tsy maintsy ajaintsika io raha tiantsika ny ahazo vokatra tsara. Manaraka izany tokony ho fantatritsika koa natao hoe voly ray fianakaviana. Manaraka izany tokony ho fantatritsika koa ny hoe inona no ataoko amin'ity toerana ovoleko ity, tany manao ao n'ity toerana ity. Ao anatin'izany koa ny famafazana voa atao tsara mifanaraka amin'ny fitranga amin'ny volana. Zavatra tsy azo tsiniavina daholo ireo zavatra ny tany saiko ireo. Ao amin'ny Salamo 4:9-20 dia milaza ny mikasika ny famafazana voa mifanaraka amin'ny volana io. Manana ny fotoana ny Andriamanitra fa itsika zanak'olombelona manko manana loha tsy mety hiain'ny tenin'Andriamanitra matetika dia lasa manaonao foana dia aveo rehefa tsy mety ny atao dia Andriamanitra indray no mentsika tsiny. Ka ilaina zany tsika manaraka tsara ny torohevitra avy amin'ny lalàna fototra mifehy ny fomba fambolena voajanahary. Ya, arak'izay ny tany sainao teo izay ary dia inona no jerentsika voalohany ahafahana manome torohevitra ny mpiaino? Ny omentsika voalohany zany dia ny fisorohana mialoha izay tokony ho fantatra. Ao anatin'izany ny fifidianana ny tany hovolena sy ny fikarakarana azy mialohan'ny ambolena. Fifidianana ny tany hovolena sy ny fikarakarana azy mialohan'ny ambolena. Jerena tsara aloha hoe efa nisy voly ve teto amin'ity toerana ity, sao dia misy aretina na betsaka bibikely. Tsy maintsy dorana aloha io toerana io mba hamonoana ny mikroba sy ny atodin'ny bibikely ao amin'ny toerana io. Raha ohatra ka be adratsy le izy dia tsy maintsy vonoana dia dorana ihany koa. Raha toerana mora dibo-drano indray dia atao aloha izay ahatonga azy ho azo filena tsara. Izany nefa tsy vita hoe vetivety eo fa mila fiofanana manokana zany fanaovana an'ilay toerana dibo-drano ho tonga tany azo filena tsara izany. Fa hono atompoko dia tsy misy fetraikany amin'ny tany ve ilay fandoroana? Ny fandoroana raha toa ka nisy biby teo na nisy aretina dia
ny fehitraikany a dia mamono ny le biby sy le otrikaretina ao anatin'la tany fa tsy ny tany ankapobeany korozia. Faharoa manarakarak'izay a avy amin'ny lalan'ny fampiasana karazam-boly mahataty aretina. Ilayntsika ihany koa no mahafantatra n'izay zavatra izay. Ilayntsika izany no mahafantatra amin'ny hoe karazana masom-bolo manahoana moa zany a ity entiko eto amin'ity tambolika ity. Ny ainga amin'ny fahafantarana zany a fa ny zava-maniry matanjaka dia tsy mora andairana aretina, ka misy karazam-boly a mora andairana aretina ka mila mitandrina tsara tsika rehefa mividy masom-boly. Noho izany a dia ny fampiasana masom-boly voafantina sy azo antoka tsara ihany a ny tokony volena eo amin'ny tany anankiray. Izay vahaolana izay. Raha toka masom-boly tsy fantatra fehiviana ny volenao ao a dia tsy maintsy manisy fanafody alohan'ny ambolena azy. Manarakarak'izay ny fanaovana araka ny tokony ho izy ny fomba fambolena. Io le niteneniko teo hoe fanarahana ny diary-pambolena na fanarahana ny dian'ny volana. Eto amintsika eto Madagasikara manko a dia mizara roa ny fotoam-pambolena. Fanaovana ny volo maharitra toy ny vary sy ny katsaka ary ireo karazam-boatavo isan-karazany dia ny volana aogositra ka hatramin'ny janoary. Nefa ny araka ny teneniko tariam-boalohany hoe efa tsy dia mifanaraka tsara amin'izany intsony zany izao ny toetrandro, fa isika no mila mahay malala tsara fotsiny ny lalàna fototra ny fehan'io fambolena voajanahary io. Dia ny fanaovana volo tsy maharitra indray zany a toy ny karazana legioma rehetra dia ny volana febroary ka hatramin'ny jolay. Fa rehefa ohatra isika ka mahafehy an'ireo le lalàna fototra ireo a dia tsy dia fendrotraina be loatra zany a eo amin'ny aretina sy ny bibikely izay misy amin'ny volontsika. Azahoana tombony mihitsy zany ny fambolena ara-potoana takian'ny volo tsirairay. Tena azahoana tombontsoa lehibe dia lehibe mihitsy satria rehefa arahanao tsara ny zavatra takiny dia manome vokatra tsara ho anao koa izy rehefa avy eo. Sady lasa fiarovana amin'ny bibikely sy ny aretina zany ny fanarahana an'ireo fipetra takian'ny fambolena ireo. Tena izay marina mihitsy. Dia manarakarak'izay a fanarahana ny karazam-pambolena manaraka ny dian'ny volana efa le niteneniko tamin'ny voalohany ihany. Misy fetraikany be dia be ao amin'ny voly a ny fanaovana tsirambina ny fanarahana ny dian'ny volana io, indrindra fa eo amin'ny firongatry ny bibikely dia lasa mahatonga aretina tsy fidiny avy eo a eo amin'ny tanimbolontsika ilay izy. Ary ankoatr'izay koa ve mbola misy torohevitra hafa? Dia manarakarak'izay a ny fikojakojana ny tanimboly a sy ny voly. Izany hoe le zavatra kapobeany tokony ho fantatritsika malaky aloha zany no lazaiko amin'ny androany. Mila fikarakarana mialoha ny tanimboly. Ao anatin'izany a fiasana azy ray volana mialohan'ny ambolentsika. Aza matiny hoe fa milatsaka ity ny orana dia voasako androany ny tany dia rapitso dia ndiam-boly. Fa tsy maintsy misy fetraikany eo amin'ny fambolenao iny rehefa avy eo. Fa aleo asaina ray volana mialoha dia avy eo ianao milamina tsara rehefa mamboly a mioty vokatra tsara koa ianao avy eo. Ny fanadiovana ny sisim-boly a mba tsy hisy lobolobo. Io koa indraindray ataontsika tsirambina. Finaritra mamboly eo tamboly nefa ny eny amin'ny sisim-boly a dia ahatra be fotsiny dia iny a mitondra aretina na mitondra bibikely. Ny tondraka ataovy ara-dalàna tsara rehefa mamboly ianao satria arakaraka ny voly io. Misy a mila rano betsaka, misy a tsy dia mila rano loatra, ka raha vao mifandiso ireo a dia efa miteraka bibikely a sy aretina ihany koa avy eo. Ny fehivana azy isaky ny misy ahatra dia tena ilaina satria raha madio ny tany a eo akaikin'ny fotoboly ka tsy misy ahidratsy dia tsy mahita ravi-maitso ametrahany eny an-tonjony intsony a no reny be mpangaraka. Ny fihevona ny volo koa dia tsy azo ataontsika ambanin-javatra mba tsy ho rendrika loatra izy a no sady manome rivotra iainany fotony ka azahoan'ilay voly mitombo tsara. Ny fanomezana fanampin-tsakafo ny voly amin'ny alalan'ny ranon-jezika natoraly izay nokarakaraina manokana koa dia iny efa tsy tokony adinitsika fa ho an'izay efa zatra mpiaino AWR dia efa tokony tsy atoro amin'izay intsony io ranon-jezika natoraly io a dia tena ilaintsika io. Manarak'izay a ny fampivadiam-boly a eo amin'ny toerana iray. Ny ankamaroan'ny mpamboly manko dia tsy mahafantatra fa manana fianakaviana ny karazam-boly tsirairay
ka de volena miaraka eo an'ny tamboly eny daholy a zay mahafinaritry ny maso. Misy voly miara-mientana ka mahay miaraka tsara. Ohatra, laisoso voatabia, mifanampy izy ireo amin'ny biby mihinana azy. Misy ohatra anankiray ndraiky, pitipoasy salady tsy mahay miaraka ireo, ka tena ilaina no mahafantatra ny lisitry ny fianakavian'ny voly tsirairay mbola ataontsika fiofanana manokana koa io. Ny fifantombiasam-boly eo amin'ny toerana iray. Anisan'ny fiarovana manan-danja eo amin'ny voly ihany koa ny fahafantarana ny fahaizana ny fifantombiasam-boly eo amin'ny toerana iray. Ohatra, raha voly mamody dia dimbiasana voly mandravina indray avy eo. Dia manarakarak'izay izay tsy ambany zavatra dia ny fitondrantsika zezika eo amin'ny tany ovolentsika io. Ny karazan-jezika izay atao eo amin'ny voly dia antoka iray lehibe mety ahatonga na tsy ahatonga ny aretina na bibikely eo amin'ny voly izay atao. Raha zezikombo mando ny tonga eo dia atao eo amin'ny voly dia vetivety dia tonga ny sakivy hihinana azy amin'ny fakan'ny voly izay volenao ao. Ny zezika kisoa, bitro, akoho, ny hinana provandy masika be indray ireny ka tsy dia tsara zany ataontsika ny tanimboly. Eny ary, misaotra indrindra tompoko tamin'ny toromarika rehetra izay nomenao teo izay. Noho ny fotoana manapetra dia hijanona eto aloha ny resadresaka, nefa mbola ho toizantsika ny dinidinika amin'ny manaraka raha sitrapon'Andriamanitra. Fa manentana antsika tsirairay avy kosa izay mandreny fandaharana hanao fampiarana mahakasika ny fambolena. Dia hitahantsika rehetra ny lairantsika any an-danitra. Hatreto reloha ny androany namanao naharitiana noho ny sahana ny lafin'ny teknika, fanjaniana kosa nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto amin'ny manaraka indray ary. AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity. AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Inoko fa faly dia faly ianao miona amiko indray androany. Manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao, ny namanao mpiara-mianatra ny soratra masina, Richard Andrianjatovo. Martina no eo amin'ny lafin'ny ara-teknika. Manasanao namako mba anondrika ny loha fa hiaraka hianatra ny soratra masina antsika. Ny lohateny moa dia ny hoe mahatsiahy ny tantara ka midera an'Andriamanitra. Ivavaka isika. Raina izay ny an-danitro, misaotra fa narovanao izay. Nandritra iny ora maromaro izay tsy nionanay teto. Mamela ny eloko, mamela ihany koa ny eloko ty namako ty. Tamin'izay rehetra tsy natateraka teo anatrenao. Raina izay ny an-danitro, fantatrao ny antony maheto anay androany hianatra ny soratra masina izay. Ary aoka ny mba ny sitraponao rery ihany no hampianarina anay. Ary tsy isy feo hafa orenay hafa-tsy avy aminao ihany. Omeo anay ny fanahinao masina mba hampafantatra anay izay tena lesona tsara tokony ho raisinay amin'ity an'ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen.
mahatsiahy ny tantara ka midera n'Andriamanitra. Ny salamo 5 no ianarantsika indray androany. Misy vanim-potoana ara-tantara asehon'ny fianarantsika anty salamo 5 ty. Misy fitenin'olona matetika manao hoe ny olona manadino lasany dia voaozina amerina izany. Ny fanahy faminaniana izay nomena ny anabavy White, ilay vehivavy mpanoratra kristianina, dia miteny mazava be toy izao: tsy misy na inona atahorantsika amin'ny ho avy, afa-tsy ny anadonontsika ny fomba nitarian'ny tompo antsika sy ny fampianarany teo amin'ny tantarantsika hatr'izay lasa izay. Any amparany any, takila 220. Ny mpanao salamo dia miteny amintsika eo amin'ny 5 amin'io salamo 5. Tsarovo ny asa magaga nataony, dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany. Efa hitantsika teo amin'ny fianarana teo aloha fa anisany nalavo ny zanak'Israely ny tsy fitadidiny na ny fanadinony mihitsy ny asa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'izy ireo. Ary betsaka ny olona manome-tsiny ny zanak'Israely, betsaka ny olona manome-tsiny ny mpianatra Jesosy. Fa hoy ny sasany hoe raha mba izaho no tahaka ny zanak'Israely niaraka mivantana tamin'Andriamanitra, raha mba izaho no niara-ny aina mivantana tahaka mpianatra tamin'i Jesosy, dia tsy mba nanao adalàna. Tsy afaka anome-tsiny na iza isika. Fa ianao zao ihany koa, raha sanatria ianao manadino ny lasanao, raha sanatria ianao manao tsinotsinona ny fitadidiana azy ireny, ininao tsy tsaroana ireny, dia latsaka ao amin'ny fahadisoana tahaka an'ireo zanak'Israely, tahaka an'ireo mpianatra Jesosy ihany koa anao. Sika tsy mahita an' Jesosy iaina mivantana miaraka amintsika esony, fa zay voalazan'ny Baiboly io no anatra ho antsika. Ary zay mahatonga antsika mianatra n'izao boky ny salamo zao, fa ny tantaran'ireo teo aloha dia tantarantsika ihany koa. Lesona tokony ho raisin'izy ireo dia tokony ho raisintsika ihany koa. Isika ary no manana tombontsoa satria hitantsika ny atombony, ny niainany teo ampovoany ary ny efarany fiainany, dia mba tokony lesona ho antsika izany. Io salamo 5 dia mampatsiahy na mamaritra ny fifandraisam-panekena teo amin'Andriamanitra sy ny Israely olony. Andriamanitra ilay mitana ny fanekeny nahoana ny ataon'ireo izay nanao fanekena taminy. Mifantoka amin'ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama zany. Io salamo 5 zay nanomezany toko fa homeny any Abrahama sy ny taranany ilay tany nampanantenaina tany aloha elabe tany. Ny zavatra misy moa raha mamaky ny Baiboly sika dia mahita fa tena ny tantaran'Andriamanitra ny io teny fikasana io. Ary no amafisina tamin'ny Isaka sy Jakoba moa, ary tamin'ny alalan'i Josefa sy Mosesy ary Arona, ny fampanantenana fa omen'Andriamanitra azo ireo izany tany Kanana izany. Dia inona tokoa moa ny zavatra nisy? Azo ny zanak'Israely ange le tany Kanana. Andriamanitra hoa tsy mba mandainga. Izy rehefa miteny hoe eny dia eny, fa sika olombelona no mivadibadika, sika olombelona no maniasi, sika olombelona dia tsy mba mitana ny teny nataontsika. Ka raha mandinika n'io salamo 5 isika, dia mitondra fanantenana ho antsika ihany koa zany ny fandiniana azy. Satria asa mahatalanjona no nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa, dia manome antoka sy toky ho antsika ny tsy fiovan'ny fitiavan'Andriamanitra antsika zany. Satria Andriamanitra dia tia tanteraka ny olony. Eo amin'ny 1:5 amin'io salamo 5 no ahitantsika an'izany ny 7 sy ny 9 ihany koa. Raha mandinika tsara n'io salamo 5 isika, dia misy itovizany amin'ny salamo 7 tamin'ny lesontsika teo aloha.
fa ny tsy mampitovy azy de tsy mba mitantara mifadisoana lasa natao mivahoaka an'andriamanitra ny salamy 5 misy antony zay ao amin'ny salamy 5 no hitantarana ny fiainan'ireo patriarika lehibe teo amin'ny Israely. Tamin'ny alalan'izany no ahitana ny fomba nitondran'Andriamanitra, ny fiaretana sy ny faharetan'ireo patriarika ireo tao anatin'ny sarotra, dia ny zava-misy no valiana soa ny faharetan'izy ireo sy ny fahatokiana izy ireo. Le fahatokiana dia hoe tsy fivadihan'izy ireo. Koa manasa ny olona anampinoana tahaka ny an'ny patriarika zany ity salamo 5 ty, ary indrindra koa iandry amin'ny toky ny fanafan'Andriamanitra amin'ny fotoany. Mario tsara amin'ny fotoan'Andriamanitra fa tsy amin'ny fotoantsika. Raha vao isika ny maimay tsy mahandry an'Andriamanitra dia tafatsiropaka ao anatin'ny loza miandry antsika. Miendrika hira io salamo 5 ny 1-7 izay maneho fa mila mafantatra ny zavatra mitranga teo amin'ny tantarany ny vahoaka an'Andriamanitra mba azony mideran'Andriamanitra marina araka ny tokony izy, sady manam-pirofo ny mamarina ny finoantsika ny tantara no mampiseho ihany koa ireo antony tsy tambo isaina tokony hiderana an'Andriamanitra. Raha izaso ianao re, inona avy moa zany zao ny tokony hiderantsika an'Andriamanitra? Tamin'ireo zava-magaga efa nataony tamintsika, tamin'ireo fahasahiranana zay nanafany antsika, tamin'ireo loza zay nirovany antsika. Ataoko fa manako lazaina avokoa ny rehetra zay nanompo sy nanaraka an'Andriamanitra, ary mendrika ho deraina io Andriamanitra io. Lazainy salamo io ihany koa fa taranaky Abrahama sy taranaky Jakoba ny mpivavaka rehetra. Zany dia raisina ho fahatanterahany teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama mba hahatonga azy ho firenena lehibe. Io teny fikasana io dia hitantsika eo amin'ny Genesisy 12 ny 17 nasongadin'ny mpanao salamo mazava tsara ny fifandraisana mitoy amin'ireo patriarika sy ireo taranaka mivoaka an'Andriamanitra aty aoriana. Tsindriny tsara fa manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Salamo 5 ny 7 vokatra izay dia anariny ny mpivavaka tsy anadino fa ny tompo sy mpanjaka n'izao rehetrarehetra zao koa no Andriamanitsika. Tsy Andriamanitry ny Israely ihany, fa Andriamanitsika amin'izao fotoana izao. Ary ny olona rehetra no anehoany io fahatsarampony io. Ny salamo 190 ny 1 manko dia manasa ny tany rehetra mihitsy tsy akanavaka mba hira firam-baovao ho an'i Jehova. Satria hoy ny salamo 7 hoe Jehova ny mpanjaka ka aoka ho faly ny tany, aoka ho ravoravo ny nosy maro. Antso ho amin'ny fatokiana zany alefa amin'ny taranaka piny rehetra. Ahoana ary zany tokony andraisan'ny tenantsika an'io tetiarana io? Isika ihany koa zany dia taranaky Abrahama. Tadidio amin'ny alalan'i Jesosy isika dia taranaky Abrahama. Hatreo indray fiarantsika amin'ity an'io ity, mametraka mandram-piona, mandram-pitafa ny namanao ry Sarandrenjatovo ary misaotra ny teknisianina na Artina. Veloma tompoko. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.